Ny fikambanana vamy aloha zany a dia raha alavaina izy dia vohitra ambodratrimy mivoatra. Fikambanana nijoro ara-dalàna heritaona mahery izao tamin'ny volana juin, tamin'ny heritaona zany volana jona, tamin'ny heritaona taona 2024 no nanomboka zany nikarakaranay an'ity hetsika foire aux affaires ny ataonay anarana zany. Ny foire aux affaires zany a dia mikarakara an'io foire io zany ny vohitra ambodratrimy mivoatra mikarakara an'ilay foire zany a indray mandeha isam-bolana, isaky ny sabotsy voalohan'ny volana zany. Zao zany zao a amin'ity volana desambra ity izay amenay lohateny hoe desambra mifety dia natao indroa izy ity satria amin'ny mahavolana desambra azy moa zany a dia eo zany tena be misy ny fety ny krismasy, fety ny taom-baovao, dia nanao hetsika anankiroa zany izay amin'ity. Fa isam-bolana izay dia indray mandeha foana isaky ny sabotsy voalohan'ny volana zany no misy an'io foire io. Izy io dia atao ao amin'ny vohitra ambodratrimy mivoatra azy zany a dia ety amin'ny distrikana Ambohidratrimo zany izy, zany hoe Ambohibahanteroka, Ivato a, Ambohidratrimo, Talatamaty. Ety amin'ny commune Talatamaty a, Ivato a, Ambohibahanteroka, ao anatin'izay zany ilay hoe vohitra ambohidratrimo mivoatra. Dia manao an'io hetsika io zany zay a eo Talatamaty a, ao amin'ny espace Ajatina, ao amin'ny parking ny espace Ajatina zany zay a no manao an'io foire io zany ny vamy. Ny foire moa zany a dia mikarakaraina amin'izay zany a dia manofa toerana zany ny olona, dia ny toerana 3 metatra amin'ny 3 metatra moa zany no ampanofaina amin'izany a, dia manofa ny mpandray anjara dia mivarotra zany, azo hivarotana izay zavatra rehetra zany a tiana ho varotana zany. Zay zany no anaovana an'io hetsika foire io. Izy io dia natao ho an'ny olona rehetra mihitsiny zany, tsy misy vidim-pidirana fa afaka miditra maimaim-poana daholo zany izay te hividy zavatra. Fa ny mpandray anjara no misy fandraisana anjara zany a amin'ny toerana ilay 3 metatra amin'ny 3 metatra io, dia afaka maka koa nefa arakaraky ny entana izay tiana amidy atsasaky ny toerana. Afaka maka koa nefa ray metatra fotsiny zany a 1 mètre linéaire ny toerana io. Satria moa zany ny tena antony nanaovana an'ity hetsika foire aux affaires ity zany mba tsara ho fantatritsika ihany dia izy io zany a natao indrindra mba hifanomezan-tanana ho an'ny isan-tokantrano, ho an'ny renim-pianakaviana, ho an'ny orinasa madinika. Satria moa zany ny fikambanana vamy zany dia fikambanana vehivavy fa tsy mandahy ihany koa zany ny fiarah-miasa amin'ny lehilahy, fandraisana anjara amin'ny orinasa madinika, amin'ny isan-tokantrano. Dia hita ao anatin'io daholo zany a noho izany a na zavatra atao a fanamboarana confiture, fabrication artisanale, fanamboarana sakafo, fanamboarana zaitra any an-tokantrano, zavatra kojakoja madinika rehetrarehetra. Ao anatiny vide dressing ozy izy ny fitenenana amin'izao, vide grenier, brocante, vide garage, izay zavatra azo amidy rehetrarehetra zany dia azo amidy eo amin'ny afaka hoentina eo amin'ny toeran'io daholo, na fihinana na tsy fihinana, ahafahana zany hoe ahafantaran'ny olona zany hoe raha te hanao lancement ana produit zany ny olona, na te hanao liquidation zany hoe mba te handefa ny entany ho tapitra izy, misy olona misy mpivarotra koa tonga eo zany fa tsy voatery ny isan-tokantrano ihany. Ohatra izy hoe tsy manana point de vente izy zany toerana mbola hivarotana fa dia mandefa fotsiny en ligne araka ny efa mahazatra antsika amin'ny teknôlôjia amin'izao dia misy manao vente en ligne. Dia tsy manana point de vente izy dia tonga koa izy afaka mivarotra eo amin'ny foire. Dia ohatran'izay moa ny any anaty tokantrano a, ny orinasa madinika indray te ho fantatra ny produit-any a dia tonga eo koa zany izy a ety amin'ny manodidina ety zany feno orinasa madinika dia mandray anjara ety koa zany ny orinasa madinika ao amin'ny foire io koa ahafantaran'ny olona ny produit-any. Ao moa misy magasin ihany koa libre service zany ao amin'ny magasin ny espace Ajatina, dia ny olona rehetra izay mandeha mitsidika ny magasin ihany koa dia mahita an'izany foire zany. Dia ahitana ny zavatra rehetra mihitsy na kojakojam-behivavy, na ho an'ny ankizy, na ho an'ny lehilahy, na ho an'ny anaty tokantrano, na sakafo ilaina, hatramina zavatra momba ny zava-maniry ary dia afaka hitantsika ao koa. Satria misy mivarotra koa mpamboly hazo, mpamboly voankazo, mpamboly voninkazo, dia hitantsika ao koa ireny karazana voninkazo ireny amin'izao andro fety izao a, dia misy koa ny olona manolotra voninkazo, dia misy koa mpamboly voninkazo zany a mivarotra voninkazo sy ny sisa sy ny sisa. Amin'ity desambra ity izao a
efa eo andian'ny faha 7 zany zao izahay. Dia amin'ny sabotsy zao fa 5 volana desambra. Tontolon'ny andro manomboka amin'ny 9 sasany maraina dia efa azo tsidihana mandrapamaizin'ny andro amin'ny 9 sasany hariva. Dia mivoa maimaim-poana zany ny parkinan'ny espasy Adriatina misy an'io foary io. Sabotsy alohan'ny krismasy ihany koa, zany hoe sabotsy fa 7 ny volana desambra. Dia mbola misy ihany koa tontolon'ny andro koa ohatr'izay ihany amin'ny 9 sasany ka hatramin'ny 9 sasany hariva, amin'ny 9 sasany maraina. Dia ahafahantsika rehetra zany mitsidika ety toerana na ny avy lavitra koa moa zany dia raisina tanandroa afaka mitsidika daholo, afaka mahita zavatra maro zany ao anatin'izany foara zany. Zay tsy amin'ny vidiny lafo ihany koa fa amin'ny vidiny tena mirary. Satria ny ankamaroan'ny olona mivarotra ao zany dia tsy olona mpanelanelana fa tena tompon'entana. Afaka miady varotra tsara zany rehefa tonga ao satria tompon'entana mihitsy ara no mivarotra. Olona mpanamboatra an'ilay entana ho amidiny izy na olona mpamokatra an'ilay zavatra, ilay vokatra ho amidy ihany koa.